Namobofy ny fandaran'asa ny tamponina amin'ny fokontany samy hafa teto Andrenivohitra ny lisitry ny Arema tarihan'ny Raniry Arinosy Arimanana larana faha-7 amin'ny bilitany tokana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina eto Antananarivo renivohitra. Teny amin'ny kianjan'Andotapenaka dia nilaza izy fa anarana Andrenivohitra izay lasa tanàna fahatelo maloto indrindra eran-tany. Anisan'ny tetika asa nambarany Raniry Arinosy Arimanana ny famadihana amin'ny fako ho lasa herinaratra sy zezika ampiasaina. Anarina ary anangana foto-drafitr'asa vaovao mendrika ny tanan-dehibe ankehitriny. Anisan'izany ny fametrahana ny autoroute, ny tramway, eo ihany koa ny fananganana tanàna vaovao 10 hektara. Laza ihany koa ny kandidaan'ny Arema Raniry Arinosy Arimanana larana faha-7 amin'ny bilitany tokana fa hanome lanja ny tanora, indrindra ny mpianatra amin'ny alalan'ny fanomezan'ny tanàna Antananarivo vatsim-pianarana ho amin'ny mpianatra mendrika. Miady amin'ny fantrana nefa dia mila ny firaisan-kina tanteraka ka mitodika amin'ny Antananarivo, mponina Antananarivo avy any amin'ny vazatany efatra monina eto Antananarivo amin'izay ny tenany. Ady amin'ny fantrana ho iaho dia mila firaisan-kina tanteraka ary ny tetikasa izay ho ataonay teto Antananarivo renivohitra dia mitaka zany fiaraha-mientana izany. Nosiritan'ny kandidaan'ny Antoko Arema fa efa mahita amin'ny mpamatsy vola afaka manohana ny tetikasa mpampandrosoany entina raha toa ka lany hitondra ny Antananarivo ny tenany.